diana ofisialy voalohany taty amin'ny renivohitry ny faritra Tsimondrefa nataoriny nametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy ity nataon'ny filoham-pirenena Rajaonaramapianina teto Toliary ity. Taoriny nandraisan'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ireo manam-pahefana tsy antoerana azy dia nitokana avy hatrany ny foibe toerana fitiliana rà eto Toliary ny filoha Rajaonaramapianina. Tino asa voalohany izay tanterahako amin'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara ka dia ampifaliana zany no itokanatsika ity toerana ity izay toeram-pitiliana ary toeram-pitsaboana ihany koa ary izany dia ho santatry ny asa rehetra izay ataontsika eo amin'ny lafiny fahasalamana tompoklasy tompokavy eo. Ny FAD sy ny OFID niaraka amin'ny fanjakana malagasy no nanangana sy niantoka ny fampitaovana niara-dalana trano tamin'ny filohan'ny Repoblika Rajaonaramapianina teto ny solotena maritry ny bady eto amintsika Abdelkrim Benjebour. Ny volana Desambra teo no vita tanteraka ity foibe fitiliana rà ity, misy ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fitiliana sy ny fitehirizan-drà eto. Eo ihany koa ny fitondrana rà avy any ivelan'ny foibe fitiliana ary ny fanasarahana ireo taharo hita anaty rà, ankoatr'izay ireo fangalana rà sy ny posy ary ny fikojakojahana sy ny fitaovana ilaina amin'ny fitilian-drà. Araka ny fantatra mbola ilana fanentanana bebe kokoa amin'ny fanomezan-drà maimaimpona ny olona eto amin'ny faritra Tsimondrefana. Atomboka amin'izay ny fanamboarana sy fanerenana ny lanam-pirenena fahasivy mampitohy amin'ny Toliara sy Morombe. Fiaraha-miasan'ny fanjakana malagasy amin'ny bady amin'ny alalan'ny FAD sy ny OFID izy ity. Asa avy hatrany amin'izay zao hoy ny filoham-pirenena Rajaonaramapianina. Miasa isika, miasa ho an'ny firenena isika, miasa ho an'ny asa fampandrosoana isika ary ity asa izay tokana androany ity dia ho santatry ny asa rehetra marobe izay atao eto amin'ny firenena. Anisan'ny zavatra lehibe ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana. Mananjara ianareo Toliara satria dia ity ny voalohany entina hisantatra izany ampandrosoana toe-karena, ampandrosoana fizahantany, amoronana asa ary zany dia fampandrosoana firenena. Santatra piklay makasitrana tompokavy ny tenan'ny filoham-pirenena Rajaonaramapianina sy ny solotena maharitry ny bady mihitsy no nanao tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny asa miainga eto Besako Antaninarenina izay nahavelom-bolo ny mpon'ny Toliara Sahady.